Efa ndresaka an'izay fampihavanam-pirenena izay any isika Iray tamin'ireo vondro politika nandray anjara tao anatin'ny indinika ho an'ny fampihavanam-pirenena iny moa ry zareo avy eo anivon'ny Hery Politika Mitambatra naneho ny fomba fijeriny mahakasika ny fanatanterahana ny fampiarana ilay feikevitra tapaka tao anatin'ny indinika ho an'ny fampihavanam-pirenena iny ny avy amin'ity antoko politika ity. Taorian'ny fahamoahana ny didim-panjakana manala ny Mark Ravalmanana tsy ara-maso amin'ny trano intsony dingana everiny Hery Politika Mitambatra fa lehibe ary tokony afanganana ny fametrahana ny rafitra misahana indrindra ny fampihavanam-pirenena dia ny CNR zany. Ity rafitra ity izay nambarany HPM fa antoka ametrahana ny fanovana ifotony. Nandray anjara tany tokoa ny soliterne HPM nandray anjara felon-tany. Ny HPM moa mahavovoany azy dia izay miantsony azy dia mandeha foana zahay indrindra raha mikasika ny fampihavanam-pirenena satria nivoaka tao amin'ny mouvance Zafy Albert zay ary io mihitsy ny anisany hoe nedina tamin'ny fotoan'androny tao anatin'ny CRN ka vokatriny moa zany dia ny CNR moa anisany hoe atao zany izay anatanterahana azy ary voalaza anatin'ny ravin-dalana koa na feuille de route mantsy zay dia hitantsika moa zany fa misy ny azo tanterahana ozy filoham-pirenena dia reny hitantsika ireny nivoaka ny tamin'indray Mark Ravalmanana ary misy ozy mila fandaniana lalina dia hevitra zay fa ny CNR tokony koa zany azo rosona fa ny fandina-petraka dia hoe eo anatrehan'ny FFM ahoana ny tokony tanterahana zay zany dia ohatrany hoe mangataka hoe apetraka le CNR tanterahana izy io satria ny ao anatin'ny CRN ny arahanay dia mazava ho azy fa tsy maintsy maingany fotony mihitsy fampihavanam-pirenena ary tsy vita vetivety io ka ny fitsangana ny rafitra CNR zany zay endrika hitondrana azy moa iny efa anjarany komity mpanjoiny manao an'izay anjarany zareo mamaritra zay dia rehefa mitsangana io dia miainga ny fotony mihitsy zany ny fampihavanam-pirenena hatrany amin'ny faritra rehetra satria apetraka ifoana fa raha vao faritra ao tsy mandroso dia Madagasikara tsy handroso mihitsy ary ny fahalovanatra ny fotony mihitsy zany amiaingany amin'ny ambany indrindra ary fondation sika zay zany no ny antoka ahafahana zany mametraka rafitra ara-dalàna mba hirosona zany amin'ny tena fampihavanam-pirenena. Mikasika ny lalam-panorenana dia nilaza ny profesora Roger fa aorian'ny fetim-pirenena vao tena hojeren'ny komity mpanara-maso ny fanatanterahana ny feikevitra nivoaka tamin'ny dinika nasionaly hoan'ny fampihavanam-pirenena izay nitotsaina ny 20 aprila lasa teo. Fandovanana tsy fandovanana lalam-panorenana hevitra maro no nandeha tao. Misy moa ny hoe hovana ny lalam-panorenana, misy moa ny teny hoe atsarana ny lalam-panorenana, mbola tsy zatra tapaka moa izy iny fa aza donena fotsiny fa raha misy ny fanovana lalam-panorenana dia miditra amin'ny Repoblika fahadimy zay. Raha misy kosa ny fanamboarana lalam-panorenana dia mijanona amin'ny Repoblika faefatra ka raha ny feikevitra avoaka tao dia mazava hoe rava ny fitondram-panjakana rehetra afa-tsy ny filoham-pirenena noho izany zany mbola Repoblika faefatra any mipetraka ao ka ny komity mpanjoy moa mahita an'izay sy ny filoham-pirenena sarotra be ny hoe lazana hoe tokony inona zany no ampiarana azy fa ny azo tenena angamba dia hoe afaka ray volana ozy ho hiteo rehefa vita ny fetim-pirenena. Araka izany aorian'ny 20 jona vao fantatra na fanovana na fanitsina no entina amin'ny lalam-panorenana araka ny fanazavana nenty ny profesora Roger ihany avy amin'ny Hery Politika Mitambatra.